indrona ny fonay ny fahamarinany teninao fa tsy ampiteny zay mila teny zay mangetaheta sinona teny zay mba hialeto rehefa avy eo amakivaky ny journée nde hiasa ivory ilahatra karakara amelombady amanjanaka hianatra na inona ho atao de misy zavatra voarainy indray ahafany mamakivaky ny fiainanay a miaraka aminao ny anaran Jesosy amen. Mahazo toerana vetivety a de tonga soa indray a eto amin'ny fotoana zay a ifanaovantsika rendez-vous amin'Andriamanitra manokana. Amen. Anitsika de hijery a lohahevitra anankiray a nampitondraina ny lohateny hoe miaraka amin'Andriamanitra mamaky secret. Fa ina moa natao hoe secret aloha. Ny secret dia tsy zavatra hitanao eny an-dalambe. Karaha misy olona miteny hoe mivatra secret eny an-dalambe dia tsy secret zany zay matoa eny an-dalambe le izy. Zay aloha zany zavatra anankiray. Ny zavatra secret na tsy ambaratelo na ny zava-matao mety hoe zava-miafina anko fa indraindray moa izy mifangaro sy zava-miafina raha hoe mystère indray izy. Fa zavatra secret zany a tsy ambaratelo. Miaraka amin'Andriamanitra mamaky secret. Ny zavatra rehetra mitranga dia tiako fantatrao misy secret daholo. Ny atsarana sakafo anankiray a na ho tantarain'le olona ray raisina menaka atao labo misy zavatra tsy teneniny ao. Averinao le resety a tsy mitovy amin'le izy satria misy secret ao. Eo tsika ny ainga. Ao amin'ny Deutéronomia 29-28. Deutéronomia 29-28. Ny anaran Jesosy an Jehovah Andriamanitsika ny zava-miafina na anki hoe ny secret. Aniza hony? An'Andriamanitra ny secret. Tsy anao fa an'Andriamanitra. Zay mbola mamerina trany lesona fa tsy manana ninninina ianao fa an'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra fa misy ho alefany sy ho apetrany eo amin'ny tananao mba ho ampiasaina ara-potoana ho amina programa voafaritra ao anatina saison no tendreny. Fa atsika sy ny zanantsika mandrakizay kosa ny zavatra ambara ankatoavantsika ny teny rehetra amin'ity lalàna ity. Ny secret zay an'Andriamanitra dia natao aseho zay. Matoa zany misy secret dia natao aseho. Fa natao aseho anao. Enao fa tsy ny olona rehetra. Fa maninona mety hoe manavaka tsika hoe ny olona rehetra. Tsy ny olona rehetra no hitenena an'Andriamanitra secret. Zay mahatonga azy hoe tsy ambara telo. Andriamanitra dia Jesosy dia mifanamasina raha tena izy ary zany efa tapitra amin'izy telo zay iray sady zany le secret. Fa miombona aminao Andriamanitra dia ambaran'Andriamanitra aminao zay nafenina ho an'ny hafa. Tena te hilaza aminao fa ny zavatra rehetra tena misy secret avokoa. Tsy misy zavatra mitranga ho azy zany ka atao hoe miavaka. Matoa ny fiainan'olona anankiray misy an'izay famantara-piavahana zay misy sinina hoe miavaka amin'ny fiainany. Dia misy zavatra ao zay fantany, iainany sy ataony zay tsy fantatry ny olona rehetra dia miariary ho azy le fiavahan'le vokatra satria ny olona rehetra tsy mahafantatra an'le izy dia tsy manao an'le izy dia tsy miaina an'le izy. Eto amin'ny Baiboly dia mampatsiaro fa an'Andriamanitra ny secret. Kanefa afaka ho revelen'Andriamanitra sy ho ambarany amintsika sy ny zanantsika ary ny objectif tsy le secret avoaka fa mba hahafahanao mankatoa an'Andriamanitra. Mahafinaritra? Zany hoe matoa omena le secret dia mba tonga anao ho mpakatoa. Tena akaikinao enao ankatoa hoe no hanomezan'Andriamanitra an'le secret hoe. Obolana 25-2. Obolana 25-2 amin'ny anaran Jesosy. Voninahitr'Andriamanitra ny manafinjavatra fa voninahitry ny mpanjaka kosa ny mamanta ny zavatra. Andriamanitra zany dia Andriamanitra ny secret ary Andriamanitra tia manafina fa indrindra Andriamanitra tia maneho. Fa eto nefa no ahitana an'io fa na dia tian'Andriamanitra aza ny olona rehetra dia tsy ny olona rehetra no anehoany secret. Ao anatina restaurant anankiray zao afaka manandrana ny tsiron-kanina miavaka ny client rehetra.
fa tsy ny cuisinier rehetra miara-miasa amin'ny chef cuisinier mahafantatra ny secret. Mety ny ray am'ireo ihany zay azo antoka fa tsy hoe avy mianatra dia miala. Tadinareo fitarenan'le dadabe tamin'ny lasa sabotsy zay ampianarina ozy izy dia miala satria maninona manararoatra fotsiny le ankizy mody miasa nefa formation tena andehananao dia tsy izy ny mandoa vola haka fahalalana fa izy indray no alo vola mba handray fahalalana. Tsararany zany mamafa izay inona ny jinjay ny rapitso zay ne mahatonga antsika mitandrina reto tsy ny ataonao androany ane nefa tsy njovontsika fa nitranga aminao rapitso e aloha manao nininina lanjao aloha ho zakanao ve raha iverina io any aloha mitondra balance isan'andro sy balance kely anatin'ny posinao any to dia misy ana amitaka zao dia lanjao aloha ho zakako vera ho fitahana mamitaka ianao sanatriavana tsy ianao mamitaka izay olona izay amin'ny taratasy trano fa ho voafitaka izay olona izay amin'ny taratasina tanàna cité zay mahatonga antsika misaina tsara aloha vao manondrana raha anondrana tena akaikinao manampy Andriamanitra hoe mba ho fantatrao hoe ny zavatra miandry ianao rapitso hoe tsy ny cuisinier rehetra ao amin'io restaurant io ny afantatra ny secret tsy zay miditra androany dia avy ty secret atsika tsy secret zay matoa teniteneninao mety efa olona miasa ao efa ela efa voazatoetra efa voasedra zay vo izarana ny secret an'le toeram-piasana tsy haiko azonareo am'izay ve le izy mihina fa azonareo am'izay zany le izy alleloia afaka hijery karazana olona anankitelo tsika raha ho vita Daniel ao amin'ny Daniel toko faharoa andifa 7 minaran'i Jesosy mba hangatan'ireo famindrapo amin'ny Andriamanitra ny lanitra ny amin'izany secret zany mba tsy haringany Daniel sy ny namany mba amin'ny olon-kendra ny Babilôna rehetra. Zavatra nitranga teto nanofy le mpanjaka dia tsy azon'le mpanjaka ny dikan'le nofy dia nilavaniny tamin'izay nametraka ny tena n'olon-kendra tao amin'le fanjakana le mpanjaka hoe tantarao amiko le nofy tsy hoe ny dikan'le nofy fa le nofy aloha dia avy eo omeo any dikan'le nofy. Iza ny afantatra an'izany tena akaikinao tsisy akoatra n'Andriamanitra hoe tena akaikinao zay zao secret zay hoe ny secret resantsika eto zany tsy le fantatry ny olona rehetra fa le fantatr'Andriamanitra irery nefa ilaina satria raha tsy mivoaka raha-potoana zay secret zay tapado daholy Daniel, Sadraka, Mesaka, Abednego sy ireo olon-kendry ny Babilôna, magicien, ombiasy, sorcier, ratsy fanahy, ratsy loha, ratsy saina manoka fahitanao amin'izay hoe hatraiza ny fiantraikan'le secret rehefa révélena hatramin'ny olona ratsy fanahy aza sauvé efa point sady zany efa point sady zany Andriamanitra zany matoa mamboraka secret tsy dia ianao rery loatra ohatry hoe tsy aritry lizy fa aloha iverina antsika dia ho tantariko aminao daholo le kipitsiny lizy fa tena tsy miraty lizy reto nijereko to nijery tsy hoe za mahay mijery be fa ny zavatra ohatry ny nanaitra zay teo amin'ny fiainan'i Daniel toy izay oay ohatry misy mitovitovy amin'ity koa atsy dia atsy rehefa nitsika fonina lizy io indray Andriamanitra fa mahatoky raha vao mijoro ianao eo amin'le zavatra ataonao dia mijoro Andriamanitra mifanaraka amin'iny na izy ianao na iza. Andriamanitra tsy mizatavan'olona fa Andriamanitra mamaly eo amin'izay takiny aminao raha vao omenao le takiny dia miseho izy na izy ianao na iza tonga eto. Daniel vao namoaka secret 7 ary tamin'izany ny mpanjaka dia nanandry tany Daniel ho lehibe. Tonga dia misy fiantraikany secret avy any amin'ny kely tonga dia lehibe zany ka journée tatsika amin'izay le secret zany matoa mivoaka isy fiantraikany tsisy secret mivoaka zany ka tsisy indrinana nitranga avy eo fa matoa mivoaka ny secret satria misy olona mangetaheta tsy maintsy misy fiantraikany zay ary za mahita fandrao maraina miaraka amin'Andriamanitra ianao misy secret ho vaky indray be dia be ny secret miandry ny fifantohanao miaraka amin'Andriamanitra anova zavatra be dia be eo amin'ny manodidina anao fa tsy eo aminao rery fotsiny. Joba toko fa 7:24
Joba toko fa 5:24 misaotra ny fanamasina tsika mianaran' Jesosy tahaka ny toetry fony ao mbola fararano raha niseho teo ambony laiko ny secret an'Andriamanitra. Amin'ny teny gasy izy dia hoe ny fisakaizan'Andriamanitra, fa midika teny fototra izy dia hoe ny secret an'Andriamanitra. Io Job io zany le tantarantsika foana hoe izy moa Job io toko 1:17 nanan-karena be mihoatra noho ny zanaky ny atsinanana. Misy secret zany fa tsy hoe tonga ho azy. Ary Job mihitsy ny joro vavolombelona hoe tamin'izany ozy izy teo ambony laiko le secret, zany hoe teo amin'ny fiainana le izy, niainana le secret izy. Ary matoa tsy nisy mitovy taminy dia satria nisy zavatra fantany tsy fantatry ireo avy any antsinanany ireo, fa izy no nanambaran'Andriamanitra azy. Josefa, Genesis 41:45 mianaran' Jesosy. Genesis 41:45 ary nataon'ny Farao orala man'ny ekipa vaovao ny vidéo mantsy eo dia raha iny Jesosy. Ary nataon'ny Farao hoe hvkl-mission no anaran'i Josefa. Ainareo dikany hoe hvkl-mission na hvkl-mission tsy hoe zafiniza aveza, tsy le teny gasy mahazatra anao hoe hvkl-mission avetsy. Dika le hvkl-mission dia zao le olona nahazo ny révélation en secret. Daniel joro vavolombelona fa vaky ny secret. Job joro vavolombelona fa vaky ny secret. Joseph joro vavolombelona fa vaky ny secret. Ianao andro maraina mionona fa mety rehefa ordinaire fotsiny fiainana. Tsy aza manaiky an'izany. Midira lalindalina koa ny amin'izay mbola tsy nisehon'Andriamanitra. Zay no mahatonga antsika mianatra ao amin'ny toetra, satria le zavatra nisehon'Andriamanitra dia mifanaraka amina toetra nasehon'izy telo eo. Dia ho hitantsika aveo fa nasehon'i Jesosy koa le izy dia nisy secret vaky. Dia ho hitantsika koa le secret fa ilainao le izy. Io secret io zany natao iainana ary natao hanampy anao amin'ny andavanandro, tsy tovizanao amin'ilay tsy manana an'ilay izy. Mampiavaka anao zany tsy hoe zanak'Andriamanitra fotsiny ianao fa zanak'Andriamanitra mahafantan-javatra. Tena akaikinao tsy hoe zanak'Andriamanitra fotsiny ianao hoe fa mahafantan-javatra ianao hoe misy zavatra hoe tsy fantatry ny olona fa fantatrao hoe. Tsy mahentehaka mafy tsara ho an-tompo aho. Mazava be fa ina moa nefa ran'i Josefa nanapaka firenena fotsiny izy, zay fotsiny nanapaka firenena izy. Tanareo amin'izay tsy kely le izy zany tsy kely mivokatra le izy. Tikanao iomana fa tsy kely mivokatra ny secret izy révélen'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Dao tsika hijery eo fiainan'i Daniel vetivety. Daniel 2:18-19. Daniel toko 2 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Mianaran'ny Tompo, mianaran'i Jesosy, mianaran'i Kristy, mba hangatahan'ireo famindrapo amin'ny Andriamanitra ny lanitra ny amin'izany zava-miafiny zany, ny amin'izany secret zany, mba tsy haringany Daniel sy ny namany mba ny olon-kendry ny Babilôna rehetra. Dia nasehoan'i Daniel tamin'ny fahitana amin'ny alina le secret ka dia nisaotra ny Andriamanitra ny lanitra Daniel. Eo amin'ireo andalana anankiroa ireo voalaza daholo mahakasika le leson'andro amin'ny maraina ary niainan'izy le mirahalahy le resako anao niainan'i Jesosy koa. Tanareo mahafinaritra amin'ny Baiboly misy karazana zavatra zay asehon'Andriamanitra anatina verset biblika mifampitohy fa tonga dia valable amina personnage be dia be izy rehefa tena miaraka amin'ny fanamasina ianao mahita hoe why eo ianona koa niainan'izay tsy kafonao io koa fa mamaly Andriamanitra teo amin'ilay izy. Mamaky Baiboly miaraka amin'ny fanamasina. Fa raha io vakianao rery eo ary anina dia niteraka ny anina dia folopolo taona tsy zavatra azo io. Fa rehefa miaraka amin'ny fanamasina dia ho eto amin'ny fanamasina ianao hitanao na tonga n'ity secret vaky retsy dia jereo ane fa Josefa koa niainany retsy dia jereo koa ne Joba koa niainany retsy. Dia anao vao tonga sany hoe why eo normal raha vaky le secretko. Ohatry ny teneniny ianao hoe alaivo ny rano ataovy ambony loha fa ho kotsy ianao. Dia gaga ianao hoe possible ho kotsy avy eo voloko. Alaivo ny rano dia ataovy ambony loha dia ho kotsy ianao. Fa tsy hoe alaivo ny rano dia atsipazo fa ataovy ambony loha. Ataovy aminao zany tiako teneniny dia hiatra aminao le izy.
eo amin'io point io eo amin'le 18-19 io dia misy zavatra be dehibe aseho an'Andriamanitra fa ny olona miaina oatra n'io tonga dia vakian'Andriamanitra ny sekret. Amen. Voalohany ny zavatra nangatahany Daniel tsy sekret fa famindrapo. Ary Andriamanitra zany ohatr' izany tsy volana nangatahany Solomona fa vahendrena. Eto ndray koa zany tsy sekret nangatahany Daniel voalohany fa famindrapo. Famindrapo ho an'iza? Ho an'ny daolo be. Iza le daolo be? Izy telo lahy niaraka taminy izay Hebreo. Fa indrindra reo olona mpanota be dehibe izay tsy mahafantatra ny tokony ataony satria tsy maharaka an'le programa. Azadio fa ny olon-kendrin'ny Babilôna reo nisy mpanompo sampy, nisy sorcier, mpamosavy. Ary tonga dia le mpamosavy le tsy matory alina le tena enjana be reny mihitsy ao tanatin'ireo. Fa nasian'Andriamanitra ny toetra ny tao amin'ny Daniel satria Andriamanitra tsy te hahita ny ratsy fanahy horingana fa Andriamanitra te hahita ny ratsy fanahy hibebaka mba hiala amin'ny ratsy izy dia ho vonjena ihany koa ny ratsy fanahy. Ny sekret dia vakian'Andriamanitra ho an'ny olona afaka ny anina amin'ny famindrapon'Andriamanitra mahita ny ratsy fanahy ho isan'ny olona azo vonjena. Sy tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Raha zay ny ao am-ponao hivoaka ny sekret. Tsy le hampiavaka anao hitantsika amin'izay hoe mifampitohy daholo ny lelesiny. Raha vao ianao zany misaina hoe sekret hampiavaka anahy dia eo ianao sy ny sekret anao fa tsy hamoaka ny tompo. Hierina ihany ny ama-polopolo taona, ny aroa-tapitra ihany ny 70 sy 80 taona, amangy ihany ny fianakaviana fa ho lasa ihany ianao. Fa tsy hisy sekret satria maninona diso ny fomba hitondranao an'le demandinao. Olo famindrapo zany namakian'Andriamanitra sekret. Manomboka andro maraina amboary ny toetra ho tonga karazana olo famindrapo ianao afaka ny onena mahita ny olon-kendra amin'ny Babilôna izay tsy maintsy ho tapahan-doha. Fa maninona ke Daniel tsy niteny hoe omeo fepotona zahay Hebreo fa ny Andriamanitra Hebreo hiteny an'le sekret. Ka raha marina le sekret omen'ny Andriamanitra dia aoka izay ho velona fa retsy kosa aoka ho ringana satria tsisy ilana azy. Occasion. Fa hozy izy Daniel okaloha. Tena akaikinao tsy maintsy tsara fanahy hoe. Zay ndray fa miverina le izy hoe teneno izy. Ina le zay ndray fa miverina le lesona zany io. Tsy maintsy tsara fanahy ianao zany vao hitan'Andriamanitra izay hamalinanao. Fa tena occasion be ne zany. Occasion afaka hampiavaka mihitsy hoe ary dia ny tena nambara ny Andriamanitra ny Hebreo le fahamarinana. Tena nahitana fa tena Andriamanitra ny Andriamanitra zareo. Ary retsy kosa mety eo amin'ny 20 30 aoka ho aringana sodorana velona fa mpanompo sampy tsisy ilana azy. Fozy Daniel mpanompo sampy misy ilana azy. Tsy noho ny amin'ny fanompo-tsampiny fa olona ireo mety mbola tsy nahita ho izy tokoa Andriamanitra mahatonga azy manompo sampy satria mbola tsisy nampafantatra azy hoe zany ny tena grand. Andriamanitra resantsika io fa tsy Daniel. Rehefa Daniel mametraka Andriamanitra rangany grand dia Andriamanitra miteny hoe io koa grand. Avereny hoe famindrapo. Avereny hoe compassion. Manana fo ianao misaina ny hafa hoe maty amina paha fotsiny zany reto olo reto satria manondrana ny mpanjaka. Inona ny azo atao? Rehefa mijery lanitra ianao ka mahita an' Jesosy misy ny azo atao. Andro maraina mety eo amina fotoana anankiray ianao misaina hoe tena tsisy ny azo atao. Mijery an' Jesosy tompo sy mpanefa ny finoanao fa mampanatenanao fa misy ny azo atao. Misy ho any azo atao hoe misy ny azo atao. Ny zavatra nangatahany Daniel dia famindrapo an'ny rehetra aloha. Zay vao le secret. Ary soa Daniel fa nisaina hoe reto mpanoty reto tsy tokony ho ringana. Karazana fo tsy te hahita olona ringana. Zay aloha ray. Faharoa tsy te hahita mpanota ringana. Tsy hoe tia rariny ianao dia te hahita mpanota ringana. Tsy zay Andriamanitra.
Andriamanitra tia rariny fa tsy te hahitany olona ao anaty fahadisoana ringana fa te hisauve azy ampafantatra azy fa ny tena rariny ho azy tsy tokony ho fitaha amin'ny devoly izy. Ka mety manana ny rariny ianao fa tsy raison zany anarianao ratsy ny hafa. Alléluia. Engany mba tsy ho ringany reto olokeny reto hoy Daniel. Mino fa le olokeny reto tsy mba nisaina an'izany hoe engany mba tsy ho ringany reto Hébreo reto tsy nisaina an'izany reo. Fa zay manana n'Andriamanitra no afaka manana ny fisainan'Andriamanitra. Miarahaba ny zanak'Andriamanitra tonga marina eto andro amin'ny maraina fa ianao zay tonga eto mety tsy ampoizinao manana ny fisainan'Andriamanitra ianao. Avelao le fisainan'Andriamanitra azo haina ao anatinao. Azagaga fa manomboka zavatra iova ao anatinao, manomboka ohatrany tsy vitanao intsony manameloko izany, ohatry mahita raison zany ianao tiranga mety ho zao ny antony rehefa avelao fotsiny izy. Alléluia. Faharoa. Le voalohany teo compassion na que miséricorde, famindram-po. Le faharoa reconnaissance na que gratitude. Enao mankasitraka sy miaiky fa raha hivaly le secret dia tsy avy aminao. Andriamanitra zany tsy manome olona be zesty zany. Zay aloha zany dia ajantsika eto zay zesty. Tsy mamaly olona be zesty Andriamanitra. Mamaly olona manetry tena Andriamanitra. Aza fangaro Andriamanitra namaly anao sy ianao. Mazava? Vakitsika. Ny 7:7 ka hatramin'ny 9:7 naran'i Jesosy. Ny mpanjaka namaly adray zafady. Daniel toko 9 zafady ny 1:10 vetivety aloha. Naran'ny tompo intelo isan'andro nandohalika ka nivavaka sy nisaotra teo anatreny Andriamaniny Daniel satria fanaony hatramin'ny taloha. Aoka ho tonga fahazaranao ny fisaorana fa mbola ambonimbony kokoa, aoka ho tonga fiainanao ny fisaorana. Daniel dia voalaza fa mpivavaka sy mpisaotra intelo isan'andro. Zany hoe maraina izy mivavaka dia misaotra. Ny atoandro izy mivavaka dia misaotra. Inona zao ny isaorany atoandro? Tsy haiko. Zay nitranga maraina. Inona ke ny isaorany amin'ny alina? Zay nitranga ny hariva. Inona ke ny isaorany maraina indray? Zay nitranga tamin'ny alina. Misy irika anazy sujet de prière foana fa mba midira fotsiny eo mivavaka vazabe excuse eo. Tsy hitako mihitsy misy foana fa mandole fotsiny ane. Kely fotsiny ataovy ny ilany fotsiny aloha tsy maninona. Dia avy eo ampidiny ny ilany ohatra ka reny ohatra mbola tsy vitanao. Na mitsangana koa raha zay mampahazo aina anao na mipetraha fa aza matory kosa aloha. Tonga dia lasa ny torimaso any ny hetaheta sy ny fandraisana Andriamanitra. Mampitsahatra amin'ny fanatrehanao. Tena akaikinao omeo fotoana Andriamanitra hoe. Manokana fotoana hivavahana hoe. Tena sérieux zany Tsy haiko nareo aloha za hitako mihitsy raha vao ny ambony fandriana ny matory lasa zao. Fa ny tompo maheno hoe ndre zao ny tenenina natin'izany mierotro zany. Hoe dia raina neny anaranao ry avo indrindra. Daniel toko 2:20 eto amin'izay arany. Tena akaikinao mila miaiky tsika hoe. Mila mora miaiky tsika hoe. Fa maninona hoe miaiky, reconnaître, reconnaissance. Naran'i Jesosy. Daniel toko 2:20. Efa niteny izy ka nanao hoe, eny, niteny Daniel ka nanao hoe isaorana anie ny anaran'ny Andriamanitra mandrakizay. Fa hoanao izy? Azy le fahendrena sy le hery. Eo ny eo tonga dia vitany Daniel mamerina hoe izy zavatra iny mpanjaka tsy za. Hitanareo tonga dia manilika aingana be. Zay karazan'olona zay le mamaky secret zay le tian'Andriamanitra teneniny. Tena misy secret io Fozy Andriamanitra hoe matoa omeko dia mazaka. Inona le mazaka? Tsy ametraka ny tenanao ho enao indray no mahita an'ilay izy nefa tsy enao mahita fa izy ny napahita. Aoka tsy ho enao aoka tsy ho enao le zanaboriky ny tengenan'i Jesosy ka ny zesta be hoe tena manaiky any tanànan'i Jerosalema. Jereo anie vao mandalo fotsiny dia maninona? Mamelatra lamba sy sampandrofy sy inona? Palmier. Tonga dia manaiky daholo ny tanàna mandalo ny zanaboriky. Tsy fantany fa mahatonga ny olona mamelatra tsy amin'ny mahaboriky azy fa misy Jesosy eo amboniny.
anka rehefa vita amin'ny mission rehefa avy mitondra an' Jesosy tao amin'ny Jerosalema ilay zanabrika miverina avy any indray aizany lamba rohan'ny olona sy ny takatakan'ny olona am'izay izy koa zanabrika manitsaka lamban'olona tsy malala fomba teo ny nahitana fa tsy noho ny amin'ilay zanabrika ary tsy hoe niova ho lasa zanadiona ilay zanabrika fa noho ny amin'i Jesosy izay nitaingana sy nampiasa azy na tonga n'ilay fampahitana fity teo anoloan'ny lalany sao dia mieritreritra ary ianao fa bôgôsy sy manja dia mahita fity tsy avy amin'izay ny fampahitana fity eo amin'ny fiainanao avy amin'Andriamanitra ao anatinao aza mireharesy mametraka ny hoavinao amin'izay mety ho bika sy endrika sy mety ho fahatsarana hita maso ety ivelany tsy avy amin'izay io fa avy amin'i Jesosy ao anatinao teo vao tonga izay ilay zanabrika hoe haika hoe za tsinitsinina fa izy ny tena izy ohatran'ilay vitsika nitaingina elefanta miozongozona tetezina dia izy dia miteny hoe tena miozongozona tetezina rehefa mandalitsika na mialy ianao na eo miozongozona foana io satria grande miaraka aminao halleloja mampiozongozona ny fanorenan'ny tranomaizina tamin'ny Paoly sy Lasy ny derany tsy noho ny amin'ny Paoly sy Lasy fa le Andriamanitra mpanjaka ny voninahitra ny derany mihitsy ny tonga avy any zay le endriky le elefanta mavesatra eo ambony le tetezana maivana fa tsy avy amin'le vitsika teneno kaikinao mahaiza mamerina voninahitra an'Andriamanitra hoe teto Daniel to dia nijoro avolombelona tena tsy zay mpanjaka fa Andriamanitra fa raha zany nandrasana teto tapadoa ny araka dolo zay menakavy ireo ary maika tsy nana olon-kendra satria zay mba endry rehetra efa tapadoa zany tsy maintsy irekrite olona daly ianao zany mantsy an'le mpanjaka fitanareo rehefa ao anatin'le ohatra ny fahatezerana iny dia tsy misaina ntsony ahoana tokoa moa raha ringana daholo ny olona mahay mamaky teny eo amin'ny fanjakana amin'ny fahatezerana reto koa tsy vonoina daholo mpanjaka dia mangataka ho an'izay tsisy mahay mamaky teny efa matinao daholo mpahay mamaky teny rehetra tanareo amin'izay le izy ao anaty fahatezerana tandrefa misy décision tsy voahevitra antsoina hoe taingina décision taingina anenenana avy eo raha vao tsy mitono tsara ianao mivavaka tompo sao dia tsy mety zany inona ny tokony ataoko sao dia mafana amin'ny foko mandray an'izany décision zany fa mila mitandrina inona le voalohany famindrapo inona le faharoa miaiky mankasitraka vonina ny saotra an'Andriamanitra rehefa mivoaka ny secret fa tsy hoe irearea moka boky hoe tia ny secret ndana aloha miverina amin'ny teny amin'Andriamanitra tompo tena avy ao aminao ty ary tenenao amin'ny olona hoe tena avy amin'Andriamanitra le izy amen faharoa fahatelo fieverana ny hafa amin'ny teny frantsay izy dia hoe altruiste contraire ny hoe égoïste teto dia hita fa ny fisainan'i Daniel tsy ho azy voalohany ho an'izy telo lahy prêtre-ny-razana taminy marina tokoa zay efa mihevitra ny hafa zany afaka ny teny hoe Daniel hoe zao mpanjaka sy vola be fotsiny hoe dia teneniko anao ny secret zay ray manambara ny secret zay rehetrarehetra to dia angony daholo ny karamanay reo dia mba za maka ny karama telo volanay rehetra raha za mahita ny valiny tsy olona tia voly Daniel tsy misaina an'izany akory izy fa ozy izy ny andininy fa 7 ka hatramin'ny 9 naran'i Jesosy 47-49 ny mpanjaka namaly an'i Daniel ka nanao hoe marina tokoa fa Andriamanitra reo tenan'Andriamanitra ny Andriamanitra sy tompon'ny mpanjaka ary mampiseho zava-miafina ka dia nahay nampiseho zany zava-miafina zany ianao ary tamin'izany ny mpanjaka dia nanandratra ny Daniel ho lehibe miseho azo ny promotion tandrify an'izay manana an'le secret rehefa tsara toe-po nanome any zavatra maro sady lehibe ary nanendry azy ho mpanapaka ny Babilôna sy ny fehiny rehetra sy ho lehibe ny mpanapaka ny olon-kendry ny Babilôna rehetra le olon-kendry ny Babilôna ny sauveny tonga dia nitapahany hitanao amin'izay Andriamanitra vohitan'Andriamanitra ny fonao dia tonga dia amboarin'Andriamanitra ny programa mba ho isan'ny olona afaka hizaranao fahatsarana reo olona izay anatin'ny fonao reo ho azy tonga dia lasa mpiasa ao amin'ny servisy ny Daniel daholo le olon-kendry rehetra izay tao anatin'ny fono hoe engany areo mba tsy ringana tonga dia hitan'Andriamanitra hoe mety zany tonga dia miray servisy ary chef de service dia chefo Daniel inona ke zao tonga tao an-tsain'ireo olon-kendry ny Babilôna ireo mino fa misy amin'ireo satria olon-kendry izy kendry olona mbamana mety tonga saina ihany hoe raha tsy teto zany ity lehilahy ity tapadoantsika fa izy ity lehilahy ity manomboka mandinika amin'izay hoe izy ity rasefo ity i rasefo Daniel io manana rasefo be dia be mantsika eto fa chef Daniel resantsika aloha androany lasa saina amin'izay fa izy moa izy io dia manomboka manara-maso ny programany maraina sy atoandro sy ariva tsy azo idirana ny braon fa mivavaka amin'izy vavaka amin'izy izy
Hitanareo amin'izay misy fiatraika amin'ny foana eo rehefa tsara ny toetranao. Miangavy ianao a tehirizy ny fahatsara-toetra fa isy fiatraika amin'ny foana eo amin'ny manodidina anao. Ataovy amainina mafy tsara. Tena mpievitry ny afo Daniela satria reto olokeny reto dia lasa teo ambany fifehezana. 5:7 tia mahafinaritra be. Ary Daniela nangataka tamin'ny mpanjaka. Wow! Inona nangatahany? Omeo fiara dia omeo trano. Tsy zany nangatahany. Fozy izy mba tendreo Sadraka sy Mesaka sy Abednego eo amin'ny mba ho toniany raharahan'i Babilôna sy ny fehany. Izy ny tokony ahazo ny promotion rehetra fa tonga dia nizarazara eny le izy satria tsy misaina azy rery ny olona vakian'Andriamanitra sekirehe. Toko midika teny malagasy mazava tsara. Sekirehe. Teneny akaikinao tsy ho an'ny olona tia teny tia resaka ty hoe. Amboarina foantsika reto. Aoka ho voatefiny ao anatiny mba ho tena endrik'Andriamanitra nisehontsika. Tonga avy any Daniela, ny zavatra nangatahany voalohany, intervention ho an'ny akamo. Araka ny rarina fa tsy corruption. Satria en position izy afaka piditra piasa. Mbola irasefy teo ihany resahako, chef de service. Fa tonga dia nangatahany, ataovy lehibena service hafa ry zareo. Hitako Andriamanitra namboraka le secret, hitany le fo ity tsy hanondrana. Fa tsy hoe ianona i Georgette Juliette ataovy miasa ao amiko. To dia miketrika zavatra hafa. Andriamanitra ane mahita hoe inona le motivation. Tao vehivavy daholo miara-miasa amiko, re vehivavy re mantsy hafa mihitsy rehefa miasa. Andriamanitra mety hanondrana. Tsy omeny ny secret. Tsy omeny ny secret, ko secret hoety nanondranana. Tsoro! Aza vela ho adalainy devoly hanondrana amin'ny zavatra tsisy dikany eo dia tavelo tsy ho vaky ny secret dia eo 7 taona sy 20 taona izy ny boky salama eo foana io. Satria tsy ho hitanao le secret. Misy secret tena akaikinao, misy secret eny zavatra rehetra hoe. Daniel tonga dia wow. Voalohany aussi izy tonga dia amin'ny service daholo ny olokeny rehetra. Raha izay. Ary tsika to dia miara-mivavaka isa-maraina. Na tian'le olokendry na tsy tian'le olokendry. Faharoa, izy telona reto reo tena olona de confiance reo mpanjaka. Naneny ny SMS ny mpanjaka. Navoaka ny avy any. Ty misy problème mpanjaka. Tonga saina mpanjaka. Tena mila olokendry tsika ity. Isa daholo tenenao teo. Izy telona reto. Tonga dia ty soni. Lasa. Ty mihevitra. Ouais. Tonga dia hainao le zavatra tiako tenena. Vao nanao an'izao fotsiny dia hainao le izy. Vao nahatra ho an'i Jesosy. Tia mihevitra ny hafa. Tia misaina ny hafa. Rehefa mahazo promotion tonga dia mahita dia ty reto kosa to dia mety reto hoe. Tsy akamakama. Fa rehefa jerevantsika Sadraka Mesaka sy Abednego olona njoro reo rehefa nitenenina izy hoe raha vao tsy mekoaka dia may dia njoro izy hoe tory. Fa tsy ireo indrindra nalabaraka ny Daniela hoe ny akamanareo tsy ny tena mihinam-bola be tsy izay. Fa tena njoro. Tsy afa-baraka Daniela. Satria olona azo atokisana ny tonga dia nahazo promotion avy amin'ilay fony Daniela tia mihevitra sy tia misaina ny hafa. Faefatra, crainte du Seigneur, c'est fahatahorana an'Andriamanitra. Baiboly dia milaza fa aiza moa izay teny izay vetivety kely. Hozy izy ny Salamo 25:14 minaran'i Jesosy. Ny fisainan'i Jehovah asehony amin'izay matahotra azy. Amin'ny dikateny fototra izy dia hoe ny secret de Dieu dia asehony amin'izay matahotra azy. Ao ve maharaka tsara ve tsika hatreto? Ao dia ino io fahatahorana an'Andriamanitra io? Betsaka koa le verset biblika dia tsy hita intsony lasa izy le. Zafady fa i Job akay no teny Elisa rehefa avy teneniko ihany. Hozy izy Job 28:28. Ny fahatahorana ny tompo ny fahendreny. Andriamanitra mahita fa mendrika ho an'izay matahotra azy ny secret. C, compassion. R, reconnaissance. A, altruiste. C, crainte du Seigneur. Voakraky le izy. Mba tiako atao kaly afara ny crainte du king. Dikany kraky tsy le tsy kraky iny
fa dikony hoe kraky hoe krake vaky misy zavatra tena sarotra be fa rehefa miditra eo ny ingénieur informaticien dia voakrake ilay izy hita ny secret an'ilay izy dia zay io zarain'Andriamanitra aminao io se voalohany compassion manana famindrapo ianao ho an'ny hafa indrindra ho amin'ny mpanota fa tsy hoe ho an'ny olona izay tianao ao an-trano fotsiny tena akaikinao kely loatra zany faharoa ina le air reconnaissance vitanao ny miaiky sy mamerina fisaorana ary fankasitrahana an'ilay Andriamanitra izay hanome anao an'ilay izy Andriamanitra zany efa micalcule ty vao omeko dia to dia misaotra ty vao omeko to dia tsy hita dia mantany Gabriel izy amin'ireo nomenao dia ianao no ame valiny le misaotra sa dia tsy misaotra le misaotra fa masoandro sy ny orana omenao an'izay tsy misaotra koa fa tsy masoandro sy orana resako anao atao inao masoandro atao an-trano iny hitambarany rehetra iny fa le mba anao manokana itenenako anao hoe ataovy karazan'olona mpisaotra ianao ary le sefarany fatahoran'Andriamanitra izay maneho ny fahendrena amen Job angakengana kelitsika momba ny Job dia voalaza amin'ny Job 29:3 et 4 rehefa vakitsika teo fozy izy hoe raha niseho teo ambony laiko izy ny secret an'Andriamanitra alleluia ny fomba ny seholy le secret rehefa vaky le secret dia ty efa niteneniko teo hoe izy mpanankarena indrindra tany antsinanana ohatr'izao zany hoe mpanankarena indrindra ny antsinanana zany Job 29:6 zao mbola tsy niaina an'io fony mbola nanasany tongotra tamin'ny ronono mandry nenay zao ny ronono mandry mbola vidinany amin'ny épicerie hinanana raha manonaka vao maraina fa ny an'le rangaha ty zany anasana tongotra ny vatolampy dia mamoaka renirano diloilo teo amiko ny anay ny diloilo aminay mbola tsy vatolampy fa mbola vidinany amin'ny épicerie koa mandeha 1 litre vao mahazo ary vetivety dia lany misy secret mbola fantatro zany mahatonga mbola tsy miaina ny zavatra ny ainan'ny Job fa ty misy iavahako amin'ny Job tsy nanana an Jesosy fa za manana an Jesosy mazava misy secret fantava misy secret tsy ananany koa famindrapo isaky manao fety ny zanako Job dia ainga ny Job manao fanatitra fandrao efa nanota ny zanako to dia misaina izy Andriamanitra asio famindrapo aloha fa reo any amazaza azy mazava ve zany olo famindrapo Job hitantsika reo avy koa rehefa ny teny Andriamanitra hoe vavao andreo namanao ratsy toetra reo dia ahoana izy izy Job ndahoarany azo avely zany dia ny vavahany gratitude Job 1:21 naran'i Jesosy nitanjaka no nivoahako avy tany akibony neny mitanjaka no iverenako any fa rehefa mamangy azy tsy mahazo mitanjaka ao tam'izany mivoaka teo akibony mamanay mitanjaka rehefa hiala ny tany mitanjaka fa rehefa dia hamangy azy rehefa avy eo tsy mahazo mitanjaka ianao miseho mamanao mazava zany hoe arrivé eto ambony tany mitanjaka ianao départ tsy afaka mitondra ninninina mety manafatra eny hoe rehefa le aloha le miala iny ampitondra le iPhone 14 nga fantatrao reo ampitondra ny olona inona na tsy ampitondra ny olona ary indrindra tsy atondra niny akory ianao vao eo amin'ny famonosana fotsiny dia efa tsy hita iPhone dia hira ny olona hoe ay teo fony i Kristy tena akaikinao tsy mahatondra ninninina miala eto zany ianao aza velo voafatitra ny ninninina eto zany ianao aza atao mampanota ny vola hoe teneno izy aza atao mampanota ny areny zany hoe aza manota amin'ny fananana zany hoe aza manota amin'ny tsy fananana koa hoe dia nitohiziny Job ao anatin'izany izy mivavaka Jehovah nanome Jehovah nanaisitra isaorana neny anaran'i Jehovah ovino ivavaka io rehefa tapitra ny ala daholo ny fananany maty ny zanany mbola nisaotra izy za aloha mahita fa olo fisaorana izy raha ohatra hoe 14 milliards d'ariary ny ambom-bava androany ao amin'ny compte en banque anankiray dia misaotra ianao isaorana ny Jehovah mifabetsahana sy mifavokana zay mivaly tenina ahoana moa tsy isaotra ianao kobetsaka ny ao amin'ny fitoerana zavatako fa ny Job teto ao anatin'le fona mihitsiny tonga dia niantso ny banky tsy sy ninona ntsony ato
tonga avy any mpiasa maty daholo ny biby fiompy ampanina daholo ny camion ringana daholo ny gisa sy mivorona hatramin'ny sobakaka ary ny tsoka daholo fa ozy izy Job Andriamanitra ny nanome Andriamanitra ny nanaisitra merci Seigneur tonga dia misaotra Andriamanitra hitako ihany hoe normal Andriamanitra namboraka secret amin'izany olo zako olo fisaoranako olona miaiky fa avy amin'ny Andriamanitra dikan'izay anazy io raha ho alainy io azo ny alainy raha tiany averina koa afaka averina fa miankina aminy fiafarany fiainan'i Job navery le Andriamanitra nitokiny le very ary avy roeny isaorana neny anaran'i Jehova olona fisaorana natahotra sasy natahotra an'Andriamanitra Job vao manomboka tonga dia Andriamanitra mihitsy ny teny Job toko voalohany marina sy mahitsy zany lehilahy zany matahotra an'Andriamanitra izy ny lan'ny razana zareo fa tsy hoe tany razana ny lan'ny razana zareo dia misy fadiny ratsy tena kaikanao enao koa ny avy any hoe tsika ny mpiavana hoe mpifadiny ratsy tsika hoe altruiste mpihevitra ny hafa lista ny ato enjany ty lehilahy ty raha hevitra ny hafa na so tany saiko aminao mahafinaritra ny étude biblique atsika androa maraina Job 31:13 naran'i Jesosy raha tahiny any nandany rariny zay any ankizy laky na any ankizy vavy raha mifamaly tamiko izy vao hitany hoe rarinao ampiasa ho aminy dia omeny 9:12 raha tahiny hoe nandazy nirimy malahelo ka nahapahana ny masony mpitondra tena na olona mahantra manantona azy na mpitondra tena zany hoe olona efa maty vady omeny rariny sy zay tokony omena azy 9:13 ny vahiny aza tsy nandry tenena latrano fa nivahako ny varavarina manarika ny lalana vahiny olona tsy fantatra vahiny olona mpandalo ny andiny Job 29:13 ny fisaoran'izay efa ho faty dia tonga tamiko ary ny fony mpitondra tena na mpifaliako mialaina le olona ao an-tanàna dia nitsaroany Job misy dikan'izany zany hoe tamin'ny fahavelomany olona io zany tsy nitsahatra ny fikarakarany Job ny olona io mety tsy kinona ny raison mety narary izy na problème fa zao tia mihevitra ny hafa 9:10 efa ray ao amin'ny malahelo niady ny olona tsy fantatra aza nodindiako olona tsy fantatra le teo vahiny ty olona tsy fantatra dia tonga hoe Job dia miady an'le olona fa inona le problème ato hoe tia mihevitra ny hafa 9:14 raha nisy ny laoketraka dia mbola niseho miramirana tamin'ny any ny tarehako ary tsy nahamaloka ny fahazavany tavaka ireo mampahery ny tarehy maloka Job ozy Andriamanitra hoe savaza ny programme zany raha omena nyty lehilahy ty le secret satria maninona misy fiatraikany amin'ny olona be dia be ny fisiny sy ny hanomezako azy an'le secret fantatrao tonga n'Andriamanitra nampanakarena be an Job nitenen'le izy avy hoe hamonjy ny oro izy rehefa tonga Jesosy dia mihoatra noho ny oro ny tian'Andriamanitra hovonjenao ny very sy tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra tsy ampy raha ampiasany ao an-tananao ianao hamonjy ny oro fotsiny satria ny fahatongavan'i Jesosy tsy hamarana fahoriana fa hamarana fahaverezana dikan'izay raha namonjy ny oro Job ianao tokony ao anatin'ny fonao ny hamonjy ny very sy ny mpanota zavatra ohatroatra izany zany mahaliana an'Andriamanitra halleloja Josefa to dia saintsainao fa niainan'ireo izy tsy afaka zarentsika zao mandeha be le fotoana fa tena tsoroko aminao fa niainan'ireo Josefa vakitsana ndraiky tantaran'i Josefa dia zareo olo famindra-po ve izy eny mpihevitra ny hafa ve izy vao tonga ny rahalandy zao tenenina ny toerana tsara ireto Egipta no isainareo za mamela anareo hainareo dika za mamela anareo mbeo fotsiny facture ny jirama fa payeko ndany ho faizay trano tianareo fa alohako me alefo aty ny plein automobiliste ambolana fa payeko meo aty ny écolaziny akiza tonga dia toako tsy manana kiraro nareo vidy anankitelo isan-kerinandro zany mamelona ampianareo vary telo gony isan'andro ka tsy haiko hoe mahafinaritra sa tsy mahafinaritra zany karazan'olo loatra zany le mamaky secret tsy le karazan'olona mahazo an'le gony fa le manome an'le gony tia mihevitra ny hafa malahelo le tandapo ao anaty fonja olona tsy fantatra zao dia atononao manenao malahelo tsy mazaka ny alahelon'ny hafa aonazy izy Job raha vao misy tarehy maloka tsy maintsy tonga dia tonga ao izy mitondra fahazavana nanana an'izany toetra zany Joseph teo Andriamanitra nanana an'izany toetra zany Job teo Andriamanitra mba hanana ane zany androany maraina hitantsika hoe raha ho eo na tsy ho eo Andriamanitra nivala zany ho eo re izy tiany zany fa misy ohatry malahelo dia manantona avany izy amin'io tsy hoe mpanao afera mpamoaka olona avy ao am-ponja
kina izy ary mbola ao. Eto matsiaro an'le hoe ao amin'ny fonjantsika ery tamora hony a dia misy mpanompo sampy manazava ohatra izao ny voanato. Tena misy zany a. Dia tsy tonga saina ilay olona mandoa ekolazy any aminy hoe le mpampianatra ny mbola ao koa e. Dikan'izay tsy mamaly le izy ko tsy marina aminy akory ariko. Tsy haiko razonareo ve le izy. Teto Joseph, inona problema anareo nefa ny anazy ary ty mbola tsy hita izay anaovana azy. Tatsika amin'izay ve le fotom-pisaina mahafinaritra an'Andriamanitra. Mahafinaritra an'Andriamanitra zany tsy hainao le mihevitena be reny. Fa hainao le misaina hoe ina reny azoko ataoko amin'ny olona manodidina fa mety misy zavatra azoko atao mahatonga mifanena eto izay. Zao. Amen. Jesosy dia efa tsy resahako tsony. Olo mifamindra-po Jesosy ary nampianatra izy ao Matthieu 9:13. Famindra-po izy ny sitrako fa tsy fanatitra latsa-drà. Aleon'Andriamanitra ny hoe be famindra-po toy izay be rakitra. Tsy azo afenina amin'ny fahabetsahany vola alefanao ny famindra-po tsy ampy omenao. Dana mamindra fo aloha. Verena avy eo. Zay mahatonga Jesosy sarotiny mihavana aloha vao manatitra. Fa tsy vita fihavanana. Dia efa tsy voatitra ty fa dia tsy hita zany fa dia efa mandeha lalakafa. Rehefa prévu tokony aterina dia aterina hatramin'ny farany fa ny façon naterana azy no olona tokony ho vita fihavanana. Jesosy hoe mpihevitra ny hafa, tompony. Izy mbola naona fa te hita ny hafa voky, zany mbola samy hafa amin'ilay hoe efa tafavoaka ianao dia te hita ny hafa tafavoaka efa tsara zay a. Fa ny Jesosy izy mbola naona fa te hita ny hafa voky. Ary marina teto ilay hoe nareo voky, zay mandrezatra. Jesosy ny ainana zany. Tena tao am-pony Jesosy mihitsy hoe malahelo ny hafa izy. Fisaorana. Jereo tsara ny Jauna 14:10. Ny aiky Jesosy, ny ray mitoetra ato amiko izy manao ny asa. Ianao zany mila vitanao ny manery tena manaiky fa ny zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao. Tanan'Andriamanitra zany fa tsy tananao. Asoteka mafy tsara ho antompo raha mandresy lahatra anao zany. Avereny hoe tanan'Andriamanitra hoe. Avereny hoe tanan'Andriamanitra hoe. Tsy tian'Andriamanitra anao isaringotra mihitsy ny amin'ny vokatra sehony atonga anao irearesy zesta hoe misy avy aminao. Tsy avy aminao le izy. Raha tsy ny intervenir Andriamanitra tavela eo ianao. Hozy izy Jesosy eo amin'ny Matthieu 13:35 amarana azy sika. Mba hatateraka izay nampilazaina ampaminany hoe tonga eto, ilobava ilaza fanoharana, anambara aminareo ny sekrena fenina hatr'izay nanorenana n'izao tontolo izao. Misy secret be dehibe nafenin'Andriamanitra avant la création de l'univers. Melohany nanorenana n'izao tontolo izao. Dia izay ny nentin' Jesosy hoe tiako fantatrareo ilay zavatra fa ilainareo. Atao inona secret pastera? Ohatra. Meko secret ianao. Vonina avy ianao iany secret. Ao ambany fandrinanao misy 2 millions d'ariary. Dia androany maraina misy zavatra be tokony aloha ekolazina kizy, sosisy fitina, hofatrano, fa efa nomena secret ianao, dana fotsiny ao an-trano fa mbola tsy hitanao izy efa natolo teo ambon'ilay izy foana ianao hatr'izay alohan'ny findrahanao trano tao avant la création de votre foyer. Efa tao ilay izy. Fa aboraka Jesosy ny secret hoe efa tao io fa alay fotsiny. Ohatr'izay ilay tian'Andriamanitra tenenina hoe misy zavatra efa nataoko vonona, fony mbola tsy noforoniko ny lanitra sy ny tany edena sy ny zavaboary. Tena kaikinao ny mampasekre an'ilay izy hoe efa nisy ilay izy hoe efa tao ilay izy hoe fa tsy fantatrao ilay izy hoe sady tsy mbola hitanao hoe dia teneno izy nefa azo raisina hoe satria ao amin'i Jesosy ianao zao. Mazava be ny tenen'ny tompo eto hoe fotoana izao izy anambarana secret izay nafenina hatr'izay nanorenana n'izao tontolo izao. Fa inona ny zavatra nafenina melohany fisiany izao tontolo izao? Vonina ve sa tsy vonina? Raha soary. Jauna 17:24. Raha izay misy anaky 10 reto anaty 4 minutes. Voalohany, hozy Jesosy, raha eo efa tia ianao, fontsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ny fitiavan'Andriamanitra an Jesosy, izay modely ny tiavan'Andriamanitra anao, dia fitiavana efa vonona tsy azo ozongozonina, mbola tsy nisy ny ninina. Andro any maraina mitsikỳ ianao fa io fitiavana hatramin'izay io mbola valable izao maraina izao ary ikarakarana Andriamanitra anao. Amen.
Naseo le izy tamin'i Jesosy nirahana fa efa nisy le izy fony mbola tsy nisy ninina teto ambony tany. Andro maraina aza miandry fitiavan'olona raisy ny fitiavan'Andriamanitra. Aza miantehitra ny fitiavan'olona miovaova. Manja ianao tiany, miroraka ianao tiany. Alleloia. Aza miankina amin'izay, miankina amin'ilay fitiavan'Andriamanitra efa teo mialoha amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Secret zany, secret zany. Ianao zany zao mamakivaky ny journée androany tsy tokony olona kivikivy. Tokony olona courage satria olona tian'Andriamanitra mbola tsy nisy ninina. Dikan'izay ny tsy fisiany ninina mihitsy le efa nitiavany ato amin'izany. Androany mamerina an'ilay asansera, tsisy ninina koa fa tiako koa izy e. Alléluia. Zany ka secret. Toza misy miteny vola zao secret ilaiko. Resa aloha le fitiavana vao avy ny ambiny. Aorena ao anatinao mihitsy aloha le fahatoniana hoe tsy olokolopona ianao. Mety niteny taminao ny ray aman-drenao hoe accident ianao zanako. Fa eto mijoro avolombelona fa tsy accident. Andriamanitra nampisy ianao. Tao amboaka ny mamanao. Avy any amin'ny dadanao. Izy metrehitra fa accident, Andriamanitra mahita ilay izy efa programa. Satria ny fitiavana ianao tsy voa zao. Fa ny fitiavana ianao tsy tamin'ny omaly. Fa ny fitiavana ianao mbola tsy nisy ninina dia efa teo ilay fitiavana. Tiavan'Andriamanitra ny zanany. Araka ny tenin Jesosy hoe tiavaka tahaka ny tiavany ray aho izy no itiavana ianareo koa. Tsy hoe Jesosy zany tia mihoatra. Fa ampitovian'Andriamanitra ny fitiavana en Jesosy sy ny fitiavana ianao. Mba asotiaka tsara ho an'Andriamanitra mory reto ah. Oviana moa resaka momba ny anjely iny pasteur sy tadidiko tsy betsaka koa izay efa niarahantsika teto izay. Tamin'ny herinandro ambony. Rehefa vita ny fiankofana tsy afaka manao kalainy anjely. Andriamanitra fa ny zanany afaka to dia afaka makeo mpofony. Rehefa vita hoe raha eo Andriamanitra ny avy indrindra masina ianao. Amen. Afaka manantona azy dia manao kalainao. Fa ny anjely tsy afaka manao an'izany. Satria ny anjely tsy zanaka fa ny anjely mpanompo. Ianao mihoatra noho ny mpanompo, mihoatra noho ny sakaiza. Akizy an-trano ianao, zanaka trano ianao. Amakivaky ny journée androany, ataovy mahazo antoka ianao tsy olokolopona tsy avy mivavaka, fa olona mahazo toky sy antoka, fa izay nombanin'Andriamanitra atao amin'ny fitiavany, mitranga raga zany fa mahatoky an'izay fitiavany izay ah. Nomeny Jesosy ny secret, io fitiavana io tsy vao zao. Tsy za tonga vao nisy io, fa za mbola tsy nirahana nefa tao io. Secret faharoa. Matthieu 25:34 aminaran'i Jesosy. Ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe avy anareo izay notahiny raiko, mandova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo, hatrizay nanorenina an'izao tontolo izao. Misy fanjakana miandry anao, tsy any amin'ny futur, fa tany amin'ny passé. Fantatrao hoe dikan'izany, mbola tsy naorina izao tontolo izao dia efa nisy royaume nomanin'Andriamanitra ho anao. Mitsiky fa raha ny fanjakana raha ny voavoatra mialohan'ny fanorenana izao tontolo izao, misy zavatra be dia be voaomana sy efa vonona ao an-danitra ao ho anao natao hovitsorana sy hamatsinanao ara-potoana. Andriamanitra zany tsy hoe mahita ny problema anao vao misaina. Fa mbola tsy namorona anao izy dia efa misaina reto ny zavatra ho ilaina. Zay mahatonga ny Adama tamin'izy mbola tsy nanota tsy menimenina mihitsy. Satria vao nyteny hoe te hina coco dia mitseto dia nisy. Papay to dia nisy, ouais. Salade de fruits tonga dia ouais, reo feno. Satria Andriamanitra tsara tia tsimbona anao. Fa vao nanota amin'izay izy, bozaka ny nandramana. Raha za ianao tsy manota, tena sérieux zany. Voraoka atao edena amin'izay, eva nonako, vehivaviko. Adama nona, ndao andramana ty bozaka ty. Tena tsy azo hanina kay. Takizay tany edena, zay foana ny Elizy. Mitoera tsara ao amin'Andriamanitra. Secret manaraka. Paul indray nomen'Andriamanitra an'ilay izy. Efesiana 1:4 aminaran'i Jesosy. Araka ny fidianan'Andriamanitra antsika tao aminy, fontsy mbola hary ny fanorenana izao tontolo izao. Ianao zany tsy hoe androany vao mifidiny. Fa mbola tsy nisy ny univers dia fozizy Andriamanitra io indray anahy io. Amin'ity taona ity zao misy olona tena lasa saina be amin'ny resaka élection. Ianao nefa tenenin'Andriamanitra fa mbola tsy nisy izao tontolo izao, efa nifidiko ianao. Anahy ianao izy Andriamanitra. Raha saina ny safidy dia ianao no nifidiko.
reto tsy olokolopony ianao eo mason'Andriamanitra. Fony mbola tsy nisy zao tontolo zao dia efa nividian'Andriamanitra ianao hoe ity olona anankiray ity anahy io ary iaina fahamasinana no isan'ny hividianako azy. Inona zany réaction andro amin'ny maraina? Mianam-pahamasinana fotsiny zay fotsiny. Mianam-patiovana fotsiny. Hitanareo zay fa maninona mila fatara za secret zany. Manjary azakazaka ianao inona re? Andehanao raliarivo mama mba hofitin'Andriamanitra. Tsy mila maka ny arivo mama ianao raha resaka fifidianana n'Andriamanitra. Verenao amin'ny secret izay tenenin Jesosy tamin'ny Paoly. Faefatra, hozy izy Jaune, Apokalypsy 3:17 naran'i Jesosy. Ny zanak'ondro izay voavono hatramin'ny andro renina zao tontolo zao. Jesosy io zanak'ondro io ary Jaune dia nomena fanambarana fa Jesosy dia efa voavono melohan'ny fanorenana zao tontolo zao. Zay mahatonga an'i Jesosy mora mahatsiaro an'i Jesosy isaky misy biby alatsadra. Inona moa ilay révélation miafina ambadiky ny hafatesan'i Jesosy? Révélation momba ny fahendren'Andriamanitra. Satria devoly tsy mahatakatra mihitsy ny zava-miafina ao ambadiky ny naneken'Andriamanitra ho tonga olona sy ho faty. Zay ny mahatonga ilay fahendrena nanorenana ny tany. Ino io fahendrena io? Zanak'ondry efa maty talohany natao fanorenana ny zao rehetra zao. Misy fahendren'Andriamanitra manapaka zany zao rehetra zao zay miforonina aza mikiropaka ianao eo amin'ilay tsy takatry ny sainao efa miasa amin'ny fahendren'Andriamanitra ary tsy apozinao fa io mihitsy ilay fahendren'Andriamanitra. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Raha tavela tany Jerosalema Daniel dia zanak'andriana ny anarany, fa rehefa lasa tamin'ny Babilôna lehibe ny anarany. Fa nentina tamin'ny Babilôna. Raha nijanona tao amin'ny dadany Jakob, Joseph, dia hifaralahy mpitoroka ny anarany. Raha surveillant, icontrôlera mpisilelaka, zay fiantsoana azy. Fa inona le fa namidy tany Egypta, fa misy posta tsaratsara kokoa, PM. Ao ambadika io lalovanao io fataro, misy fahendren'Andriamanitra amin'ny contrôle. Dia omeny Jesosy le secret, le fahendren'Andriamanitra tsy vao zao, fa mbola tsy nisy zao tontolo zao, efa miasa io fahendrena io, miasa io mandrak'androany, ary mbola hiasa io amoaka ny fataterahany teniny ho eo amin'ny fiainanao. Azaka hivininy tamin'ny maso zany, miasa io fahendren'Andriamanitra io. Ary Jesosy io fahendren'Andriamanitra io. Farany, Petera 2:20 tany amin'ny Petera. Hitanareo amin'izay? Jaune nomeny, Paul nomeny, Petera nomeny, enao koa omeny. Ny anaran'i Jesosy, ny raha soan'i Kristy zay toy ny raha ny zanak'ondro tsy misy clé maro tsy misy pentimpentina. Io rahan'i Jesosy io efa fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenana zao tontolo zao. Tsy teo a-Calvary Jesosy nandatsaka ny raha voalohany. Mbola vao tsy nisy ny univers tonga dia ny rano nalatsany. Dikan'izay afaka mientehatra amin'ny rahan'i Jesosy ianao zay mampandresy ianao amin'ny zavatra. Zay mahatonga ny bokin'ny Apokalypsy miteny hoe areo anjely ireo dia naharesy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny témoignage mila ataonao isaky ny zoma sy ny sabotsy manondronondro tsara mihitsy an-tany ianao manao témoignage. Mampandresy reny kay? Ay mampandresy kay reny. Ny antoko ny fandresenao zany naseho tamin'i Jesosy, tsangana tamin'ny maty, fa efa mifototra ho fanorenana an'izao tontolo izao. Ty zao tontolo zao ty zany fondé sur ta victoire. Verset. C'est qu'arty voté verset. Misy victoire efa mivononao zany. Raisi-potsiny rehefa tsara communion amin'Andriamanitra ianao. Engane mba tsy andalindalo fotsiny zany ka lasa haingitrano. Fa mba hanampy ianao atao fiarahanao an'Andriamanitra sy fanomponao azy. Amboariny tarehanao. Nandre secret anao androany. Iaino le izy. Ampatsahivony tenanao. Za efa voafidy meloha fanorenana zao tontolo zao. Ny rahan'i Jesosy efa latsaka melo. Le raha mampandresy efa disponible. Dikan'izay mbola tsy nitranga ny ady dia efa sitrak'Andriamanitra ho zany mandresy. Anatin'ity ady lalovako androany ity, sitrak'Andriamanitra melo hoe zany mandresy.
amen. Misy zavatra efa voaman'Andriamanitra ho fanjakana voavoatra milohan'ny fandrinana zao tontolo zao. Misy zavatra vonona indray zany zao androany natao hitranga sy ho aseho ara-potoana fotsiny, tsy mandehandeha gona zany fa misy programan'Andriamanitra mipetrapetraka ho aseho amin'ny fiainako. Mitsangana ataontsika hisaotra an'Andriamanitra. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka anao zay Jesosy saotra betsaka satria masina sy marina ny teninao. Amin'Andriamanitra anao dia misy secret afeninao. Fa tianao nefa ho hitanay zany secret zany satria hanova zavatra. Saotra betsaka fa voakiraky le izy androany nomenao zany. Tokony ho tonga olon'ny compassion sy famindram-po zay, olon'ny reconnaissance sy gratitude, fisaorana, fiekena fa avy aminao zany. Olon'ny altruisme, tia mihevitra, tia misaina ny hafa. Ary olona miaina ny crainte de Dieu na crainte du Seigneur, fatahorana anao fa zany natao hoe olon-kendry. Tsarovy reto zanako manatrika amin'ny fotoana andro marainy reto. Mba ho karazan'olona ho tena tia famindram-po, manan-karena famindram-po tahaka anao. Ho karazan'olona mora miaiky sy misaotra, tsy misandoka ny voninahitra ao, fa manetry tena miaiky mamerina ny voninahitra ao ho anao rery ihany fa mendrika ho anao zany. Ho karazan'olona tsy zatra misaina ny tenany fa vonona anetry tena metraka ny hafa ho mihoatra ary isaina ny hafa. Eny tompo, amakivaky ny isan'androm-piainany amina fahatahorana anao fa zany no atao hoe olo fahendrena. Saotra betsaka Jesosy fa nomenao androany, misy secret be deaibe ny teneninao hoe talohan'ny fanorenana zao tontolo zao dia efa misy zavatra be deaibe nafenina dia nomenao zany. Mba ataovy misy fiatraikany eo am-pon'ny olona tompo ilay zavatra nasehonao reny. Mba hampaherezana azy, hatonga azy ho courage miatrika ny isan'andro. Fa misy zavatra efa nomaninao mialohan'ny isiany zao tontolo zao zay nampisianao anay etỳ amin'izao tontolo zao. Misaotra raha eo, mankasitraka anao zay. Tario sy tsaroviny tsirairay avy zay tonga eto. Mety misy manana problema-mbola, problema-nasa, problema fikarakarana taratasy. Ao ihany koa mety miatrika ady eo amin'ny tokantrano, mety ara-pahasalamana, zavatra be deaibe mety mampiady saina sy mavesabesatra kely nentina teto fanatrehanao. Tompo, meo azy le secret. Ampahafantarao azy le ingrédient secret tonga le tsirony tena hivoaka amin'le tena hitiavanao azy, le afa-po anay. Amin'ny anarana maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Tiaka mafintsika ho an'ny tompo mahazo toerana vetivety dia anao fanatritsika ho voninahitra Andriamanitra. Tainy Jesosy. Mino fa voatata ao anatin'ny teny zasenao voatahako ny fiainantsika satria namangy antsika tao amin'ny teny fahamarinany Andriamanitra. Inona moa zany le kiraky? Inona moa le se voalohany? Compassion na famindram-po. Tokony ho tonga olo amin'ny famindram-pontsika. Tsy hoe mamindra fo amin'ny manodidina ao an-trano ihany, fa mamindra fo amin'ireo olona tsy mahafantatra ny tokony ataony, ireo olona very sy mpanota mety apetraka Andriamanitra eny an-dalam-piainanao. Manana programa ho an'ireny Andriamanitra. Amen. Tiany Jesosy reny olona reny, na tsy tianao azy, fa mila tianao zay tiany Jesosy. Le reconnaissance, mila miaiky tsika hoe avy amin'Andriamanitra izy fa tsy mizery tsika hoe tsika ny tena matsilo be mahita biby mialohan'ny volona sa mahita ny volona mialohan'ny biby tsy haiko tsomo na miara mahita ny volona sy ny biby mialohan'Andriamanitra. Tsy zay karazan'izay ianao le tsy mahita ninninina raha tsy Andriamanitra maneho. Ianao tsy hoe be maso na tsara maso, fa ny mason'Andriamanitra mihitsy ny afindrany eo amin'ny masonao dia ohatran'ny mbo mahita ianao. Mbo. Ianao zany mbo fa tsy hoe tena. Tika zay manetre tena fa avy amin'io fa tsy avy aminao. Izy pastera mandeha be ny asako. Raha vao miala eo ny tanan'Andriamanitra dia tandremo fa aza vela hiala ny tanan'Andriamanitra fa avy amin'io. Meo voninahitra izy. Le altruiste. Fa fahatsika tena mba tsy artiste fa afaka sady artiste ianao ny altruiste fa le altruiste ny lesona androany. Contraire ny égoïste. Tsy misaina ny tenanao fa misaina ny hafa. Misaina zavatra be deaibe. Wow, raha tia no mivoaka ianasiana mba tiako anatin'le izy. Tonga dia Andriamanitra hoe mety le programme satria tsy programme ho anazy rery. Dia laisser farany crainte de Dieu na fatahorana an'Andriamanitra. Amen. Tsangana dia raisiny tsotra an'izay tonona anaran'i Jesosy. Marina amintsika indray ny teny tompo indro izao manao mandrakariva. Mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fa ho tonga olo mifamindram-po ianao. Olona fisaorana sy ny fankasitrahana ary ny fiekena fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Olona tia mihevitra ny hafa tahaka ny fiheveran'i Jesosy ny olona rehetra. Ary ho karazan'olona marisika manetry tena hiaina ny fahatahorana an'Andriamanitra. Mahita fa ao ambadika izay lalana ekenao izay, isy secret ho vakian'Andriamanitra eo aminao manokana indray. Isy zavatra izay tena efa ela nangatahany hoe ahoana mihitsy ny secret ity zavatra ity ho sokafan'Andriamanitra amin'izay zay. Eo amin'ilay fiainanao manokana, amin'ilay tandrifan'ilay mba ilanao sy endrasanao ny tanan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mandehana fa mety io, milamina io, miravina io, fa efa nepela tanan'Andriamanitra sy efa neperinasany Andriamanitra ao.
tsarovy fa mialohan'ny fanorenana zao toy zao misy zavatra be deaibe fa nasehoan'andriamanitra sy miporofony efa tiany ianao efa nividiana ianao nanomana fanjakana ho anao izy efa mato efa misy fanorenana ny nafatesan'ny ny namonona ny zanak'ondry ary ny rahan Jesosy efa vonona tamin'ny fanorenana dikan'izay misy zavatra be deaibe efa vonona tokony ampitsikitsika ianao mitsiki atreo ny androaninao atreo ny herinandronao miaraka aminao Andriamanitra ny anaran'i Jesosy amen zanao fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa soavan'Andriamanitra matoy izao nareo veloma